faly miaraba nareo natokantsanan zay ny tenako dia manasanareo anaraka ny tifandarany ty hatramin'ny farany anitsika dia anaraka ny lalao famezan-tanana zareo tefana aty azy moa izy ty na ny tolo-tanana zay niona-ny 3F5 sy FTBA sy 3FAI sy ny akady fotsy niady koa ny lalao ary nahitana enjy dalo de tsara tokoa zany lalao tamin'ny alady lasa teo zay dia anaraka an'izay lalao zay ary lotsika. Tontosa tamin'ny alady lasa teo ny lalao rugby ho fanampiana ny club ny TFA Natiazo amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena edina ny ranomasimbe indianina amin'ny volana May ho avy izao. Ity ekipa na Natiazo ity dia hiatrika ny fifaninanana idina ny tompon-dakana Osianina Indianina roapolo sy roa arivo. Ekipa valo ny namaly ny antsony ty ekipa tompon-dakalefitra ity. Ao ny ekipa ny SCBB Sarety, ny FTM Manjakaray, ny ekipa pirenena Maki Junior Madagasikara, ny ekipa ny 3F Amboditsiry, ny FTBA, ny USA Ankady Fotsy ary ny FTM Aveny Ankasina. Fitadiavana ny fitsimba tolo-tanana zay anampiana ny TFA amin'ny match international makany Réunion. Zay zany no match mikarakara ny TFA androany. Ny ekipa nanao moa zany dia nanao demi-final i Akady Fotsy 3F5 Akady Fotsy Akady Fotsy 3FAI nandresy ny Akady Fotsy 3F5 sy FTBA Andretapenaka dia nandresy ny 3F5 ireo zany no mikaroka ny lofa-maranana zany amin'ny alady avy zao. Dia teo amin'ny manasadalana faharoa amin'izay dia ny nionany TFM Masbe Sarety dia i Manjakaray sy ny Knaps nandresy tamin'izany ny Knaps Sport sy ny nandresy tamin'izany ny Knaps Sport sy ny TFM ireo indray zany no miatrika ny lofa-maranana amin'ny herinandroany toy izao. Zay ny antony hitadiavanay an'izao fahatolo-tanana zao satria efa vonona tokoa zay ary vonona ny andrombaka ny aro io. Hitanao ny voaka ny ivelany ny vola zany no herina io ampitadiavana zay tolo-tanana be da be zay zany ny club TFA fa raha ohatra hoe misy malala-tanana afaka manampy anay dia afaka manatona ny président TFA izy amin'izay fanampiana tsara indrindra ataon'izay angamba.
lalao manasa-dalana efatra no notanterahana tetsy amin'ny kianjany maki andotam-penaka. Lalao voalohany izay nahitana ny fiaonan'ny FTBA sy ny ekipa ny 3F Amboditsiry. Tafitany amin'ny dingana famaranana ny ekipa ny Amboditsiry rehefa nandresy tamin'ny isa 2-7-20. Eo amin'ny ekipa ny US Ankady Fotsy izay nanilika mora foana ny klubany 3F fahita amin'ny isa 2-7-20 izy ireo amin'ny lalao famaranana. Raha nanaraka an'ireny lalao roa ireny tsika dia nanaraka kosa ny lalao zenonany TFM Siry Besarety sy ny Manjakaray sy ny Knaps teo alomo. Tsy moa fa niady niady le TFM Besarety ary zay tena tsy nanam-po mihitsy maro hoe efa mavita manohatra an'le Beotsireny Siry Besarety dia nanaraka an'izay lalao zay ary aloha tsika. Teo amin'ny lalao manasa-dalana roa farany kosa samy tafitany amin'ny dingana famaranana avokoa ny ekipan'ny TFM Mahakasina sy ny ekipan'ny Makizandriny. Samy tafavoaka ho mpandresy manoloana ny ekipan'ny SCB Besarety tamin'ny isa 5-20 sy ny ekipan'ny FTM Manjakaray tamin'ny isa 4-13 ireto ekipa roa reto.
raha ny tena tokony izy moa ry zareo mpanaraka ny fandaharan-taona be dia hiakatreto emploi-tao ry zareo tefa anaty azo nefa noho ny anjaiksa izay mbola sana zareo dia tsy tonga eto zareo fa ny amian zareo ana ny teny hoe isory ny mpakafy atsika satria tonga maro tokoa nareo tamin'ny alady lasa teo dia manasa nareo mba ho tonga maro amin'ny alady ho avy zao satria amin'ny alady ho avy zao ny famaranana ny lalao zay karakara ny tefa anaty azo mba famezan-tananandreo namatsika ry amin'ny moa zany dia tonga ava maro fa ahita lalao nareo amin'ny famaranana io dia manasa nareo mba ho tonga maro. Zay ary ny donana tolotra aminareo tamin'ny alady lasa teo fa eto am-pamaranana dia hanao veloma ho anareo dia amezaka kopatanana kely ao andreo zay nangataka an'izay kopatanana zay ho an'ny asana sy ravaka zay le vao nahasaza kely ao dia ho an'ny Leonel sy raha eo dia ho an'ny fianakaviana iray manontolo ao akasina ao dia aza misaraka ny bes television na veloma anjeta tompoko lahy mangatsitsaka tompoko fa veloma tompoko.